Miarabantsika rehetra aloha fampatsiahivana kely amin'ny alarobia ho avy izao. Misy an'le hetsika hoe start-up paddle mbola ao anatin'ny herinandro ny fandraharahana izy io amin'ny alarobia 29 ny volana novambra amin'ny 2:30 tolakandro ao amin'ny Pony Space ao Antsahavola. Ny vahiny amin'io moa dia Monsieur Nandriamatoa Evelyn Tsoary izay nanangana ny CPP orinasa ao anatin'ny fintech moa zany tanora mpandraharaha izy iresaka mikasika ny fintech kely tsika dia miresaka mikasika an'io vahaolana noforonina io dia za moa zany no nasaina resaka azy dia eto dia mba miarabantsika rehetra sahady tongava maro apetrako ao ambany eo ihany ny roy ahafahana ataontsika hoe misoratra anarana amin'izy io dia izay zany fa amin'ny alarobia amin'ny 2:30 tolakandro ny fotoana mazotoa daholo.